Fivaliana trano no tsidena ny tokantranonao izay manarika ity fandarana ity. Raha lasan'ny bavy malala. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe mifampifafamba ho sitrana ianareo. Andeontsika hitondram-bavaka ny rahalahy Antoine Eliza tsy salama amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo. Andriamanitra lehibe ianao. Mamindra fo mamelany elokay tsiraray avy. Ankehitriny dia mamindra fo manokana ihany koa ny rahalahy Antoine Eliza tsy salama amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, Andriamanitra mpanasitrana tokoa ianao. Koa miangavy ianao mba hijery manokana ny rahalahy Antoine Eliza tsy salama amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Ianao ani hita azy amin'ny fomba manokana ary hanasitrana azy ianao, hanome hery azy ianao ary aoka atoko tanteraka ny herinao izy ka ho tsapany fa ianao dia eo anilany mandrakariva. Tompo malalo, eo ihany koa ny mpikarakara azy rehetra sy ny manodidina azy mba ho fitahiana ho an'izany mpanomponao izany, ka hiseho ny fahalebiazanao ary ho tsapan'izy ireo fa ianao dia Andriamanitra mpanasitrana. Koa eo ihany koa ny fidiram-bola ny mpikarakara rehetra izay ao anatin'izany fikarakarana izany. Tompo malalo, amin'ny anaranao irery ihany Jesosy no hanoina sy angatana ny vavaka. Amen.